Izay ny amin'ny voainy fa efa miverina amin'ny laoniny ny asa sahan'ireo mpirakitra rà eo anivon'ny tribonaly etsy Anosy. Efa mandeha tsara ny fitsarana ary efa mandeha tsara ihany koa ny famoahana taratasy isan-karazany. Mbola tazana eny amin'ny fitsarana ihany anefa ny soratra na ny banderole manambara azafady manambara ny fitakian'izy ireo efa maro ny manadrarà no tazana tetsy Anosy androany. Pejim-baovao hafa tanteraka kosa dia misedra olana goavana. Ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana any Sinina noho ny fahatarana misy eo amin'ny fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Mialohan'ny faran'ny volana mety eo no tokony andoavan'ny mpianatra ny trosan'izy ireo eo amin'ny université toy ny université ny Ioanina ary ahina ny ho avin'ireo mpianatra ao aorian'ny 2010 Jiona ho avy izao. Misedra olana ny zanakitsika any Sinina amin'izao fotoana izao nandefa email taty moa zareo eny to efa nandefa tany amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ihany koa izy fa tapitra amin'ity zao ny an'ireo le mahavita 10 taona ny tokony hanao soutenance zany misy tsy afaka manao soutenance satria tsy nalotrosa dia tsy mety handray azy ny encadreur. Misy nahavita soutenance ihany dia hoe omena diplôme nefa tsy omena zareo koa ny diplômany satria tsy nalotrosa. Ary misy efa mena mihitsy ny diplômany ary efa nandeha nody fitongaty azy aty tanindrazana nefa mbola rahadra rehefa tenenana ihany mbola azonay fafana diplômanareo efa tsy voalotrosanareo. Ka ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia nandefa email araka voalaza teo ny ankizy ihany ny email avy amin'ny université ny any Ioanina aloha zany no voarainay dia milaza ny tompona ndraikitra hoe raha tsy voalohanareo alohan'ny faran'ny volana May ny trosanareo trosa zay marina fa misy 3 taona no tsy voaloha amin'ny 5 taona zany dia voatery zay anafaona ny visanareo eo anatrehan'ny service de l'immigration ary mena ifepitaona ihany nareo para voalohanareo hatramin'ny faran'ny tenatena ny volana juin le izy dia afaka manampy anareo ihany zay fa rehefa tena tsy voaloha alohan'ny farany volana juin zay zany tena fepitaona farany dia miangavy anareo zay no omano ny bienareo mandeha mody fa raha tsy zay dia tompona ndraikitra nareo amin'izay mety hanjoanareo. Izay ray aman-dreny aloha dia tsy mitsahatra ny antso ny tompona ndraiky mpanjakana hatramin'izao amin'ny haino aman-jery isan-karazany dia hoe mba efa ore ny trosan'ireo zaza ireo